Miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Zahay tonga aketo zay hagnano fandaharana famakifakana ara-baiboly zay ahafahantsika mahafantatra zavatra mahay raha maro. Ambarao zegny ny safidinay hatatitrana satria ho any amin'ny nahazo hafatra zahay avy any amin'ny bokin'ny Ezekela toko faha 7 andininy faha 4 farany. Zay mivaky toy zao, ambarao any amin'ny taranak'Israely zay rehetra hitanao. Zegny hoe zegny efa nahita raha zegny zahay matoa zay mbola nitary efa naharegny raha koa. De mandritry ny famafakana tany aketo zegny misy lohahevitry 3 maventy izay hodinihintsika. De agnatin'izay zegny atsika hamaly fagnontaniana vitsivitsy fa ny tegna amin'ny ankapobeny zegny de zao hoe tianay ho fantatrareo manankory marigny ny zava-misy amin'ny andro ke io sy ny zavatra mbola ho avy. Lohahevitry voalohany hizavantsika zegny de resaka safidy hoe fiainana ve sa fahafatesana, zegny zay lohahevitry voalohany. Agnatin'io zegny atsika hamaly hoe amin'ny resaka andavanandro zegny misy fogna ny atao hoe safidy, na ny olo mivavaka na ty olo tsy mivavaka. Ary ny amin'ny andro farany tsy maintsy mizaka ny vokatry ny safidiny olo tsiraikiraiky na tiagna na tsy tiagna. De vokatry zay safidy zay zegny misy lalagna roa zegny iboahana amizay, na tsika any amin'ny helo na tsika any amin'ny fiainana mandrakizay. De ana zegny na hifidy ana na tsy hifidy tsy maintsy raikiraiky amire fa toerana misy ana. De hodinihintsika akato be inona ny atao hoe safidy marigny, ino kosa ny atao hoe safidy tsy marigny. Faharoa lohahevitry zegny hizavantsika momba hoe hamaliantsika fagnontaniana hoe iza no mitondra an'izao tontolo zao Jesosy sa Satana. Zegny hoe zegny tany iainantsika io hoan'izay tsy mahay misy tagna mitarika amin'ny andro ke amin'ilay fiainana andavanandro ke koranka zegny, ny ara-pivavahana, ny ara-politika, ny firenena isan-karazany misy tegna tompony ide mpitariky. De ivaliantsika akato zegny hoe iza le mitariky. Fa ny zava-misy amin'ny andro ke zegny tsy efa tsy takatry ny saignintsika satria misy mitarika izy le volaniko ake zegny. Misy manolo hevitry resaka teknôlôjia reo, resaka ady isan-karazany io, resaka crise, resaka vola mahitsisy, resaka sataniky hitantsika agnatin'io aby. Mariky sataniky sisy 666 ho hitantsika akato hambaranay eto aby zegny amin'ny Tsipriany momba raha ty volagnina zegny. Zay zegny ny raha hitantsika agnatin'ilay lohahevitry faharoa. Akahitantsika marimarika isan-karazany momba Satana, de mba haizantsika napakevitry koa zegny ve magnanjegny. De farany hizavantsika lohahevitry raiky farany mamaliagna ny fagnontaniana hoe marigny ve ny raha voalazan'ny baiboly ny amin'ny lasa sy ny amin'ny ho avy. Izy zegny tegna lava de lava somary lavalava hely zegny le tapany farany satria akamin'izay kidirantsika. Izy koa avy mahita le lohahevitry aroa voalohany iny boka zegny atsika de tokony misy conclusion raisiny. De agnatin'le lohahevitry farany zegny atsika hizaha le conclusion azo raisiny. De akatsika afaka magnamary koa hoe ny tantaraniagny hatramizay nisy an'ny tany mandeha atao manankory raha ampitahigny amin'ny baiboly. Misy raha mbola voasoratra ve sa raha hafa agnaty baiboly fô izy atantsika ake. De magnanjegny koa zegny ny amin'ny ho avy manankory ny raha mbola ho avy. Voliantsika amin'ny tapany farany zegny zay de miainga amin'ny alalagna baiboly anaovantsika azy. Akany hitantsika hoe magnodididiny haviriagna marigny ahatongavan'i Jesosy. Manankory fomba fahatongava Jesosy koa fa tonga, manankory fomba fisehony zegny mpaminagny sandoko zegny, manankory fomba fisehony antikristy zegny ho hitantsika amin'ny lohahevitry farany. Ke manasantsika jiaby zegny hatry hitandrizitsika amin'ny farany, na tiana na tsy tianao ny raha voasoratra tsy maintsy ho tanteraka. Ary zahay magnasana mbo hitandrizitsika amin'ny farany aza ty raha handany fotoagna hafa tiantoko anao fô zaho mino fô hitondra fahasoavagna ho ana le raha. Tsara tsika hivavaka eky aloha, hivavaka Jesosy misaotra anao neny amin'ny manome fotoana ho anay anao de mbola ahafahany mizara magnambara ho an'ny amanay zavatra hitanay, zavatra regninay mahasoa ny fanahinay. Ka ny renay tompo de ny fanahy masina hiasa hagnazava ho antsiraikiraiky fa tsy ny hevitry ny maha-olombelogno anay na ny fahaizagnanay no hiasa aketo fa de fanahy masina hitariky. Ary ny ologno tsiraikiraiky zegny azoto andiniky azoto hitandregny araka ny voalaza amin'ny tramasony any amparany any de azoto andiniky ny ologno ary hahalala. Ke aorinan'ity famafakana zay ataonay ty ny fanirinay tompo tiany mba hahalala ny olona ary hagnambara koa. Voninahitra anao Jesosy fa ho anay kosa ny fahasoavana sy ny fitahina ary ny finoana faminao masina. Misaotra tompo. Amen.